Miarabany vahoaka malagasy rehetra manoloana ny toedraraha misy ankehitriny. Izahay tompon'andraikitra eto anivon'ny fibaikoana ny tafika malagasy dia manao antsoavo ho an'ny miaramila rehetra tsy akanavaka manerana ny nosy mba ho tony. Misy ny tsy fitovikevitra nefa tsy vahaolana ny fampiasa-kely. Ilaina ka isiny ramandrika. Koa noho izany, manao antsoavo aminareo rahalahy izay tsy mitovy hevitra hifanatona andatabatra boribory. Tsindriana manokana amin'izany anareo rahalahy izay ao amin'ny ivony kapisaty ankehitriny. Ny tafika malagasy dia ray tsy mivaky ao anatin'ny fanajana amin'ny fifehezana sy ny lalàna velona ihany no imasoantsika. Ko miantso ny tafika malagasy rehetra aho hijoro ao aorinako satria isika dia iray tsy mivaky. Eto zay dia manao antsoavo ho anareo hery velona rehetra, indrindra anareo anivon'ny ray aman-dreny anivon'ny FFKM, hifanatona sy hanohy ny ezaka fandaminana izay efa atao ankehitriny. Eto mamarana ny tafika malagasy dia mijanona hatrany elanelam-panahy sy mandafarany ho an'ny firenena, ho an'ny tanindrazana. Bonjour, bonjour. Miangavetsika mba partage maximum ny vidéo ary anao réaction pouce bleu cœur à cœur sy rehetrarehetra. Efa maro zany ny tafika namaly ny antso ny colonel Mikael. Efa maro ny tafika nanohina ny antso ny colonel Mikael tonga ao amin'ny kapisaty amitsika miteny zao ary ny antso ihany koa ianareo any amin'ny camp rehetra mba anidy ny vavahady, anidy ny vavahadinareo mba hiaro ny camp nareo sao misy vahiny miditra. Ianareo isaky ny camp ihany ny afaka mamoaka ny elemanareo izay rejoindre ny kapisaty. Fa ny vahiny miditra dia alao iarovana ny vahiny miditra dia alao akatina aloha ny varavarana. Faharoa manaraka an'izay ny tondra 4 carton zany i général Ravalomanana nalainy tao antranony dia en tenue civile zany manao kaskety ary manao lunette de soleil mainty. Dia araka ny filaza zany dia anatitra vola any amin'ny G6 izy. Ry rahalahy ao amin'ny gendarmerie ao amin'ny G6 raiso ny vola zay omeny général Ravalomanana anareo fa aza amporsiny anareo ifamono amin'ny frère d'arme anareo. Amsika miteny zao zany dia efa manomboka miala tsikelikely ny dispositif de sécurité ao amin'ny trano général Ravalomanana ao Ambatovinaky. Sotra tompoko. Tsy ho lava resaky fa urgence tena urgence ary alerte ho an'ny vahoaka rehetra manodidina ny kapisaty ao Antananarivo. Manoloana ny fanambarana nataony ireo miaramila manamboninahitra sy ireo miaramila vatandehilahy izay efa vonona hiaro ny tolona, hiaro ny tanindrazana dia namoaka baiko ireo avy any Iavoloha sy avy any Ambohitsirotsa sy any amin'ny primature handeha hanafika an'ireo miaramila ao amin'ny kapisaty izay nanao fanambarana vo adiny roa izay. Ka ianareo vahoaka rehetra izay tsy miverina ary manatevin-daharana an'ity tolona tia, iangaviana isika rehetra vahoaka malagasy tsy ankanavaky izay manodidina ankaikina ny kapisaty mba hanao barazy amin'ny lalana fidirana rehetra amin'ny tongava any amin'ny kapisaty fa hisy hanafika reo amin'ny lera izao itenena izao. Ka paritahonareo maika de maika ary paritahonareo ty vidéo tia ary ataovy tonga amin'ny responsable amin'ny kapisaty satria maro potra ny vaovao azonay nanome baiko ny any avy any amin'ny Avoloha, avy any amin'ny primature sy ireo lehibe zay voavidimbola, ireo miaramila sy gendarme polisy voavidimbola rehetra nanome baiko handeha hanafika any amin'ny kapisaty. Ho anareo amin'ny kapisaty izao ny zavatra atao
ny vatandehilahy na ny sous-officier sy ny namany sy ny tariny aza mivoaka ny campus nareo aza mivoaka ny kapsaty ary aza mananky anateran'olona rano sy vary sy ny sakafo sy ny sisa ao amin'ny campus fa misy andehan'olona izay mikasa koa hamatsy anareo sakafo ary apoisonné reo fa omenay toromarika nareo ny tolotra avy aty aminay izay hamantsianareo sakafo ao hanomezanareo vivra hitana ny titolona tia ary omenareo kody sy toromarika koa ireo izay miaramila vatandehilahy hiverina ao amin'ny campus ny kapsaty na avy any avoloha zay na avy any primature zay na avy any Ambohitsoroitra zay na ireny miaramila miparitaka manerana ny Antananarivo reny zay hiverina rehetra de omenareo kody amin'ny lalana hidirana ao satria ezahantsika zao ireo vahoaka rehetra hitsanga hanao barazy amin'ny lalana rehetra zay miditra manankaiky ny campus ny kapsaty ka homenay toromarika nareo dia ifandray eo tsika satria efa any le olonanay handeha hanome toromarika anareo am'izay famantsiha sakafo sy ny tariny ho anareo ao. Ny antsika aloha eto tsy hitovy amin'ny zareo tsika tsy hanao zaravola zaragegy ohatra nataony zareo io fa ny hitazoma anareo mba tsy hivoahan'ireo miaramila reo tsy hivoahanareo ny campus ny kapsaty dia hanao ezaka izahay hanao tolotanana izahay hanome anareo dia anareo ao no miorganiser fomba famantsiana ny sakafo sy rano sy zay vasa rehetra hiditra ao amin'ny kapsaty. Makasitraka aparitaho ty video ty fa alerta tena alerta ty ary zavatra maropotsy fa ho tafihinjareo kapsaty am ora zao tenenanay zao efa miaingany avy any amin'ny toby rehetra handeha hanafaka ny kapsaty ka hisambotra an'ireo miaramila manamboninahitra izay nanao fanamarana ireo. Misy anaky 7 izy ireo anatin'ny cible an'izareo ao ka mila paritaka maika de maika ity video ty mba ho henry zareo ao ary hitsangana ny vahoaka malagasy rehetra koa hanoloana hanampy ireo miaramilatsika zay tonga saina ary miaramilatsika tsy voavidimbola masina ny tanindrazana makasitraka ny tafika malagasy. Tokony arovana ireo miaramila ao kapsaty fitinareo ngamba le fanambarana natao fa de manampy ny atsika vahoaka izy ary tena mazava de mazava zarategny ary mitombo raha tsy lefa mitapy na de mauvaise foi no ilaza fa diso le fanambarana nataony miaramila ao kapsaty regny ka ahitana zany nareo asa ahoana fomba atao anao rotobe any amin'ny kapsaty na anao barage fa ny information menana ty amiko ty tsy manam-potoana zany hijery les en détail satria efa ty andarana ty io andehana amin'ny aéroport dia ina moa zany zay fotsiny hoe tokony inareo le manao etsika ny tahana zany tokony manao tamba be manakana ny mety fanafiana an'ireo miaramila ao kapsaty ao. Mantra no mba tsika iza natohatra tsika esoro ny tahotra andao atambatra ny hery efa io manantany io ny fandresena aza miandro fagagana fa tonga de mitsangana eny atambarinandrina ny fotoanatsika de manamafy manantitra ny fisaorana andreo miaramila zay nanao an'iny fanambarany iny zay le hoe tanan'Andriamanitra miasa ao anatin'le izy inonay sy antenanay fa marobe no anaraka azy ireo hatramin'ny tianyitiany ko de efatra izao ny ministera efa manaraka atsika ao anatin'ny tolona alahoery ry havako efa tsy ho elatsony fa ibatan'izany fandreseny vahoaka malagasy rehetra zany tsika de ny fametraha-pialan'izao mpitandana zay tena napahoro ny vahoaka rehetra izao.